Azakazaka tamin'ity androany ity ihany koa nanatanterahana ilay hetsika manokana izay nikarakarain'ireo atleta izay efa niatrika ny lalao olimpika na ilay fikambanana Amao. Tafiditra anatin'ny fankalazana ny andron'ny valomarsa moa izy ity andron'ny vehivavy, ireo vehivavy tokoa no niazakazaka tamin'ity androany ity ka dia 17 ny isan'ireo ekipa nandray anjara 15 avy moa ny isan'ireo mpiazakazaka ao anatin'ny ekipa iray. Teo amin'ny nanivon'ny ministera mpanjakana sy ny androm-panjakana ara dia zareo avy eo amin'ny tafita no nandrombaka ny laharana faharoa ary zareo avy eo amin'ny hydrocarbure no laharana voalohany, avy eo amin'ny knapsa kosa no laharana fahatelo. Teo amin'ny orinasa kosa dia ny aro no nandrombaka ny laharana voalohany. Ny ekipan'ny ministeran'ny hydrocarbure no nandrombaka ny laharana voalohany ary nitafita ny laharana faharoa ary zareo avy etsy amin'ny knapsa no laharana fahatelo. Hoan'ny teo anivon'ireo androm-panjakana sy ny ministera teo amin'ny azakazaka firaisan-kinina n'ireo vehivavy izay nokarakarainy ny fikambanan'ireo atleta efa niatrika ny lalao olimpika izay mivondrona ao anatin'ny Amao. 17 nisan'ireo ekipa mpandray anjara izay ahitana mpiazakazaka 15 ao anatin'ny ekipa iray. Tetsy mikantona larobino ny aingana azakazaka niazo anivandry nandalo anakorondrano Antanimena, Soarano ary nipaka teny amin'ny lapan'ny tanàna Analakely ny fahatongavana. 10 km sy 200 metatra no aravirandalana ary azakazaka mifampitohy no natao ary nandray anjara avokoa ireo 15 ao anatin'ny ekipa. Tsara fanomanana izahay ory zareo avy eo amin'ny hydrocarbure. Le azakazaka zany azo lazaina hoe antoniny aminay satria izay efa ho ray volana izay nanomana an'io dia efa vonona zany ny ekipa dia antoniny dia Inona tena hitanao hoe tombony ho an'ny hydrocarbure? tombony ho anay ngambany le fanomanana efa lavalava dia avy eo maromaro tanora ihany ao aminay ao matanjatanjaka zany. Manahoana le hoe vehivavy miazakazaka amin'ny fahitanao azy? Mampisy solidarité vela izy entre le fia zany dia fitaizam-batana kokoa zany mety. Teo anivon'ireo orinasa kosa indray dia ny ekipan'ny aro nandrombaka ny laharana voalohany narahan'ny ekipan'ny BF teo amin'ny laharana faharoa ary ny leader press ny laharana fahatelo. Efa ny fanomananay zany efa nilamina dans le sens hoe efa nycalculenay hoe rayanina arakaraky ny force-n'ilay ankizy fanaizanina zany efa nafinaritra le faninanana natanjatanjaka ihany satria taony polisy taony rehetrarehetra matanjaka be zareo arabatana fa ny sainay matanjaka be koa zay. Efa nieritreritra ve ny aro hoe andrombaka ny laharana voalohany mihitsy sa kisendrasendra le izy? Tsy kisendrasendra fa nomaninay dia faly be zahay zay satria fandray be zay rehetrarehetra dia zay ny tena namety azy nisy le cohésion. Tamin'le parcours lava be iny taiza ny hitanareo hoe mora indrindra na ny sarotra indrindra? Sarotra indrindra tamin'le nisy fiakarana dia mora indrindra amin'ilay fidinana zay dia misaotra betsaka anareo dia misaotra betsaka ny mpiara-miazakazaka rehetrarehetra zay. Torin'ny faninanana iny dia mbola nisy ny azakazaka fiodinana ny araben'ny fahaleovantena izay nandraisan'ny daholo be anjara izay nitarihany Ramatoa ministry ny fahasalamana.
ankoatra ny hazakazaka dia nisy ihany koa ny fampisehoana ny taibô sy ny zomba. Afa-po izahay amao hoy Ramatoa Rosa Rakotomanga lohan'ny fikambanana. Ata zany ny tanjona satria tena tsy nieritreretiko hoe ohatra iny no andeha fandehany fa somary amin'ilay hoe nanao organisation voalohany dia somary nitebiteby kely ihany ary ny tena nampitebiteby be zany ilay teo amin'ny resaka sécurité aloha nefa dia tena isorako be dia be mihitsiny ny police municipale sy ny polisy izay nanaraka ny fanapahana ny lalana sy ny sécurité tamin'ity fa tena nanao atsakany sy andavan'ny lala ny asany izy zany. Mbola hitovy ity faninanana ity sa tamin'ity taona ity ihany? Tsy maintsy mitohy zany izy efa napetraka ny première édition dia tsy maintsy asiantsika ny deuxième édition amin'ny 2014 indray dia ankoatran'izay efa mieritreritra tsikelikely koa moa izay hoe be dia be ny olona nangataka hoe fa maninona moa no vehivavy rery ihany no ataonao fa maninona izay lehilahy tsy ampanaovinao dia efa mba mieritreritra zany izay hoe ho asiana ho an'ny lehilahy fa ny fotoana fotsiny mbola ho atao miankina amin'ny sponsor rehetrarehetra. Zahana ho firisy taona izy ity? Ndre mandeha isa-taona ihany ny anaovana anazy. Hoezahana ary mitondra ity hazakazaka ity maneran'ireo rery vonim-paharitany enina misy eto Madagasikara hoy i Ramatoa Rosa.